Izay ny amin'ny vaovao fa sehatra iray anisan'ny fototry ny fampandrosoana ny fananantany. Sehatra iray ihany koa tena mampisy olana eny amin'ny fitsarana izy ity. Mba entina anatsarana ity sehatra ny fananantany ity ary dia nisy ny fionana teo amin'ny ministra Narsora Fitomanana tamin'ireo syndicat telo tota eo amin'ny lafiny fananantany Tietsy Anosy fionana izay notanterahina tamin'ity tolakandro ity. Niona tetsy amin'ny birao fiasan'ny ministra misahana ny fananantany androany ny ministra Narsora Fitomanana sy ireo syndicat telo tota eo amin'ny lafiny fananantany. Maro ireo zavatra nodinihana nandritra izany. Ny ministra Narsora Fitomanana dia nilaza mikasika ny asa vitan'ny ministera teo amin'ny lafiny fananantany. Ireo syndicat kosa tetsy anilan'izany dia nanambara tamin'ny ministra Piay azy ireo ny zavatra takin'ny mpiasa mba hanatsarana hatrany ny lafiny fananantany eto Madagasikara. Nefa nazanat'izany dia misy fanatsarana izay hoentin'ny syndicat amin'ny fampandrosoana ny asa fanjakana eto amin'ny ministera dia misy fananantany izany tokony jerena fangatahan'ny syndicat jerena ny famoahana dossier d'approbation eo anivon'ny ministera izay fangatahana tany fanjakana moa izy io. Anisan'izany tokony jerevana koa ny fanomezana fitaovana ho an'ny sampanaratra iray avy satria dia sahirana amin'ny fikirakirana ny tota-taratasy tsy ny vahoaka ny sampanaraka dia mangataka dotation matériel surtout indrindra matériel informatique ho an'ny service chimique rehetrarehetra era Madagasikara tsakanavana. Ao anatin'izay betsaka ny ezaka vita mikasika ilay sompadrisea dia nangataka ny mpiara-miasa mba ho jerena izay valibabena makasika an'izay satria dia tsy taray-tanamepaka ny mpiasa fananantana vitran'izay fa dia nanatotosa amin'ny atsakany sy andavana ny asa izay nakinina teo amin'ny mpiara-miasa. Ny tanjona moa izany dia fandrindrana amin'ny atsakany sy andavana ny asa eto anivon'ny sampanarafanantany sy eo anivon'ny ministera ny mpiara-miasa eo anivany ary ny ministera kilana. Nizotra tamin'ny piralaina ny diniky ny roa tonta ary afapo ireo syndicat telo tonta niona tamin'ny ministra ireto. Hijery ny fomba sy ny fotoana mety anatanterahana ireo fangatahana nataon'ny syndicat kosa ny ministra raha ny fanazavana netiny ireo mpivory hatrany.